Ry ava-malala ao amin'ny tompo, alahady 9 Desambra 2024, alahady natokany fitandremana tanina nandrano sy ny ray aman-dreny mpitandrina ato aminy mba ho alahady atsiarovana an'ireto dekona izay mpiara-miasa aminy. Raha ny mahazatra dia hoe herinandro bokatra ny fahafantarantsika azy, fa ho an'ny dekona kosa dia alahady ny dekona ny filaza azy ary efa nandritry ny herinandro no nankalaza izany ny dekona teto amin'ity toerana ity. Ka dia aterina hatrany ny fiarabana antsika rehetrarehetra. Dekona amperinasa na ny rihana voalohany, farany ambany rihana voalohany, faharoa ary ny fahaefatra, sy ireo rehetrarehetra izay mbola manana anjara mandritry nyity andro androany ity arabaina manokana ianareo na hatratra ity andro androany ity. Arabaina ihany koa ireo loholona izay tonga manatrika, satria izy ireo no fanilo mpitaridalana anay teo alohanay izay narahanay. Ka dia arabaina tahaka izany koa isika rehetrarehetra izay tonga miomby-mbavaka aminay amin'izao alahady izao, satria hery lehibe ho anay dekona amin'ny fanatotosana ny asa-pisoronana ny fanotronanareo anay. Dia misaotra indrindra tompoko noho izany fitiavanareo izany. Saingy raha mivory tahaka izao ny zanak'Andriamanitra dia mba eo ihany koa Satana, satria mba te hieny ihany koa izy ny afatr'Andriamanitra. Ka dia tsy omentsika anjara izy, tsy omentsika toerana izy fa aokontsika hivavaka anala sy androaka azy ireo. Hivavaka tsika tompoko. Jesosy Kristy Tompo, ianao no efa niteny anay mandrakariva hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia tsarovy dia tadidio foana fa eo ihany koa ny zanak'Andriamanitra. Tsy manaiky izany nefa izay, satria manjary manapona ny sofinay tsy ahafahanay mihaino ny teninao. Koa ankehitriny izahay dia mandray ny fahefana izay nomenao anay ahafahanay mandroaka izany. Ka dia anangana ny tananay ankavanana izahay, lay manana ny herinao masina ahafahanay mandroaka ny asan'ny maizina sy ny asan'ny devoly. Ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta, lay tompo ny hery sy ny fahefana no azonay mandidy ny asan'ny maizina rehetra. Tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana eto amin'ity toerana masina ity, eto amin'ity kianja masina izay ivoriany ny zanak'Andriamanitra ity. Roanay ho any amin'ny farimy rehetra afinareo, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana, tsy handrebireby anay, tsy hanerikerika anay, fa aoka kosa ny voninahitry'Andriamanitra no hitoetra mandrakariva eto amin'ity toerana ity. Ny voninahitry Jesosy, ny voninahitry Jehova no hitoetra mandrakariva eto amin'ity toerana ity. Misaotra Jesosy,
sotra Jesosy satria porofonao aminay foana fa eo anilanay mandrakariva ianao ka dia manatra feno zao fotoana zao ianao ary oka ny feonao rery any no hoeninay tsirairay avy eto dia masina indrindra ianao Jesosy amen. Ampitombona amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tonga manatrika atsika eto ilay Andriamanitra masina indrindra ka aoka isika anome voninahitra azy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, endry voninahitra tany rehetra. Amen. Endry afa malala ao amin'ny Tompo. Aoka ho zava-dehibe ao am-ponao satria maro be ireo naniry ahatratra zao fotoana zao. Raha teo am-panomanana zao fotoam-bavaka zao, fitondrana zao fotoam-bavaka zao raha nijery ny calendrier dia efa madiva hifarana ity taona ity izay rahantsika malala fa taona ny sivana. Aoka ho zava-dehibe aminao satria matoa ianao mbola tafajoro eto, matoa ianao mbola manana anjara afaka miaino ny tenin'Andriamanitra eto dia tena fitiavan'Andriamanitra, famindrapo lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Ka aokantsika hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra dia homanitsika ny Salamo 5:100 ny andininy rehetra ary aorianan'izay dia ny antema 9:10 no iarahantsika miredona sy mankalaza an'Andriamanitra. Ny Salamo 5:100 dia ny andininy rehetra. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny kairiny, midera azy noho ny asa lehibe, midera azy araky ny haben'ny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valisy ny lokanga, midera azy amin'ny aponga tapaka sy ny di, midera azy amin'ny zava-maneny tendrena sy sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneny, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy ideran Jehova. Aleluia. Amen. Ny antema 9:10.
vavakintsika. Ry Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, tompo ny tompo rehetra, mpanjaka ny mpanjaka, lay masina indrindra, sady tompo ny fahefana any an-danitra sy etỳ an-tany. Misaotra anao zahay, dera anao mankalaza anao manome voninahitra anao, satria tsapanay fa tianay tokoa ianao, matombola namindra fo ka velonay zahay, velona tsy tratry ny nenina fa velona kosa no tafianao famindrapo matoa tafajoro eto androany. Dia mivavaka aminao zay ankehitriny, satria tsapanay fa lehibe tokoa ny fitiavanao ka nanoloranao ny zanakao lahatokana mba tsy ho very izy ianao zay rehetra mino azy. Ka dia tonga eto ianao Jesosy, misaotra anao zay, nanana fandavan-tena, tonga eto amin'ity kianja masiny ity indray, hiara hivavaka aminay. Miaraba anao zay Jesosy, tonga andreto indray androany, hiara hivavaka aminay. Tianay tokoa ianao matoa tonga eto aminay eto ankehitriny, ary tsapanay fa sarobidy ho anao tokoa izahay. Ka dia miaraba anao zay, ary mangataka anao, manasa anao zay, anatrika feno izao fotoam-bavaka ray manontolo izao, satria raha misaraka aminao tokoa zay dia tsy mahefa na inona na inona. Ka dia hiaraka aminao eto zahay, hiaraka aminay eto ihany koa ianao, mba andre sy ahazo ny aina vao avy aminao, ahafahanay indray manohy ny asa masina izay mbola nomenao anay. Zay nefa tsy dia mahay manome voninahitra loatra tahaka ny ataon'ireo anjely rehetrarehetra any an-danitra sy ny miaramila ny lanitra rehetra, fa dia mitsangana eto zay, manondrika ny lohanay, zay no mba fanomezam-boninahitra faratampony aminay olombelona. Ka dia irahanay manonona ilay fanomezam-boninahitra masina indrindra, manao hoe: masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Endry ava malala ao amin'ny tompo, tonga amin'ny fotoana mahazo toerana tompoko. Tonga amin'ny fotoantsika andraisana ny afatra masina avy amin'Andriamanitra androany, avy amin'ny Jesosy Kristy tompo. Hoentintsika andraisana izany afatra izany, dia ataontsika ny firana fanampiny fahaenina, ny andininy voalohany sy faharoa. Ny teninao Jehovah ray mahery, izay nomenao anay dia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay. Ny andininy voalohany sy ny faharoa, ataontsika eo am-pitsanganana andraisana ny tenin'Andriamanitra. Ny teninao Jehovah ray mahery, izay nomenao
vakisika. Voninahitra aneo anao reriany, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ianao le rainay ary miteny mandrakariva aminay zanakao. Tonga ny fotoana Jesosy mitenena araka ny fombanao fa vonina iaino anao zahay. Sokafo ny sofinay, sokafo ny fonay mba hay andray tsara ny teninao izay omenao anay. Fitaovana ihany a Jesosy, mpapita ny teninao fa raha mba mety ianao mba atao fitaovana mahomby eo ampelatananao ampitana ny afatra ao. Dia matoky a Jesosy fa tsy miova ny teninao fa aza matahotra ho ianao fa amin'ny fotoanany izanao metraka ny teny rehetra ao ambavanao. Aina ho an'ny mahazo azy zany, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ka hamarino ny teninao izay ho ambarandroany ho voninahitra eo reriany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Miara-mipetraka isika rehetra. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarabantsika fikambanany dekona eto anivon'ny fitandremana taninan'andrano amin'izao alahadiny dekona izao. Reny hitantsika manao akanjo fotsifotsy reny izay dekona ato anatin'ny fitandremana taninan'andrano. Ny dekona no alahady farany ato anatin'ny fiangonana amin'ny maharay aman-dreny anazy. Mety manontany ianao ety am-piandohana raha nandeha ny fitaritana ty hoe fa maninona moa ny dekona no omena lahady fa nga izy ohatry ny sampana. Ny dekona dia manana anjara andraikitra be da be ary hatrany amin'ny fanatanterahana ny tafika masina. Manana ny sosialy ny dekona, manana fotoana isindana ny dekona ary ny fotoana isindana ny dekona izay tsy hamoahany fiangonana vola fa nefa kosa andiniana ny raharahan'ny fiangonana rehetrarehetra dia ny dekona no miantoka ny fanatanterahana an'izany. Misy ny anjara didy be da be tanterahan'ny dekona izay no antony isin'ny alahadiny dekona. Andre ny tenin'Andriamanitra tsika izay omen'ny tompo atsika, ny tenin'Andriamanitra izay horenesitsika rehetra dia ny teny faneva ny dekona ihany ao amin'ny Jaona 4:4 ny andininy 4 amin'ny 30. Jaona 4:4 ka ny andininy 4 amin'ny 30 ny tenin'Andriamanitra izay hoentitsika hifampizarana amin'izao andro alahady izao. Rehefa hita dia andaontsika rehetra hiaraka mafy an'izany, tao mafy ary tadidio fa ty teny ty tsy natolotra ho an'ny dekona ihany androany fa natolotra ho antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra tonga ato an-tranon'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay maniraka sy ny mahavita ny asany. Amen. Da hoe averintsika andre mandeha mafimafy. Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenina amin'ny fahamarinana. Amen. Sandray riavana ny tenin'Andriamanitra, omenanao androany. Androany izay 13 andro mialohan'ny faranan'izao taona izao. Tsy manisa volana itsony ianao fa manisa andro. Aza mieritreritra hoe mbola misy zao herinandro na zao herinandro 13 andro sisa dia tapitra ny taona. Mandalo ny taona, mandalo ny andro. Raha mijery ianao efa samy nahita angamitsika, raha ny mikorina naturel io amin'izao efa misy ny géodô dia afaka hodikodinao io rano io dia miverina miakatra. Fa raha makeny amin'ny lohasaha ianao na mandeha amin'ny lalana eny ianao ohatra hoe eny Mandraka eny misy rano be mikorina eny fa tadidio iny rano mikorina iny tsy miverina eo amin'io toerana io tsony. Ataovy ao an-tsainao fa ny taona 2024
ny datiny 8 desambra androany tsy hiverina tsony eo amin'ny fiainanao. Mandalo ny taonany 7 3 andro sisa no anyvanana nasy ianao hijeren'Andriamanitra atsika. Nanahoany za, nanahoany ianao. Inona ny vinavinanao raha vao nandony taona? Mety samy manana ny projet any daholo tsika manofo atsika. Hoe za amin'ity taona ity raha mba sitrapony tompo mba mety mahazo tomobila, raha sitrapony Jesosy mba mety hanao trano raha tany saitsika teo daholo ny andony taona. Inona amin'ireo ny tanteraka, inona ny tsy tanteraka. Fa androany tsy hitodika amin'ny ara-nofinao. Fa raha mba ny andony taona firy tamintsika no mba nanana eritreritra hoe mba ndeha azo an'izany fanjakan'Andriamanitra zany rehefa ratra izay ka miala ety. Firy ny mba ny saina fa manomboka ny andony taona 2024 mba ndeha hiala, hiezaka hiala amin'ny lalana ratsy izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ainako nandritra ny 2023. Mafy ny etrehana ny farany taona, mino afa mibebaka daholo tsika rehetra tamin'ny 31 décembre 2023. Tsy mora ny niatrika an'ireny, fa mety tafita ny 1er janvier nandeha ny 2 tapitra amin'ny volana janoary sendra niverina tamin'ny fanaony tsirairay. Sendra mihevitra fa ty fiainany tiany ka aritra mandrakizay eto ianao fa raha tsy nanatanteraka an'izany ianao manomboka ny 1er janvier 2025 mba sainao ihany ny any ambony, mba jereo ihany ny any fa zavariana loatra miondrika mijery ny fiainana tany. Mandalo ny eto mielona vetivety ihany 70 taona raha tahiny mateza 20 taona fa mba majininy any ambony. Manofo tsy maintsy manana ny tanjonao ianao, tsy maintsy mijery ny ankonanao ianao, tsy maintsy mijery ny hoavinao ianao raha mbola tanora, fa misy ny hoavy tsara lavitra indrindra dia ny any amin'Andriamanitra. 17 andro sisa dia higadona ny aniversaire an' Jesosy. Ninona izay andro izay? Krismasy. Manomboka mipetraka ny haingo rehetrarehetra manamarika fa krismasy ohatran'izao hitantsika izao. Na ny toerana lehanao rehetrarehetra, ny mangazay, ny zavatra rehetrarehetra efa mirantiranty daholo ny haingo rehetrarehetra fa krismasy ny andro. Fa manahoana kosa ny fonao tena vonona ve ankalazan'izany tsingeritaona lehibe an'ilay Jesosy Kristy tomponao zany. Tovy tsara ho atsaitsika rehetra fa zany andro krismasy zany nanomboka hatramin'ny nametrahana azy hatramin'izao, na dia betsaka raha ny te hamono anazy. Teny tsy tamin'izany ane Jesosy niteraka tsy nisy ohatran'izao fa zao mbola tsy maty laza zany hatramin'izao. Zany anarana Jesosy zany na dia nezany rehetrarehetra ho tsy misy ho vonoana ary tsy ho fantatra tsony fa nandritra ny 420 taona nanomboka nisinika hatramin'izao vao maika me malaza zany, vao maika me miseho zany. Ka raha tonga izany tsingerin-taona naterahan' Jesosy zany ataovy ho isan'ilay mpanompo anankiray ianao, andeha mbola hitory hampafantatra ny olona maro izay tsy mahalala n'izany hoe Jesosy zany. Fa mbola betsaka ny tsy mahalala ary misy koa na ny mahalala ary mbola minitsy te halala. Mba meteza ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra ianao ho fitoriana ny filazantsara. Ary raha tonga ny 15 ny volana Desambra ianao ilay olona efa niomana hiatrika n'izany aniversaire lehibe zany. Eritrereto hoe rehefa misy ny mariazy ray volana melody efa zaraina ny invitation, miomana daholo ny invité rehetrarehetra fa ndeha hiatrika fanasana lehibe, mariazy ny zanakianina, mariazy ny zanakianina.
fandroany Andriamanitra mampatsiaro anao fa afaka 17 andro nitsinga herintaona ny zanany. Miomany omany fo amam-panahinao fa ho avy ilay Jesosy. Fahatserovana petrany aminao androany, fa mpamonjy niteraka ho anao amin'ny fotoana io. Mpamonjy amonjy anao amin'inona? Amin'ny adinao rehetrarehetra. Amonjy anao amin'inona? Amonjy aminao amin'izay rehetra manahirana anao. Amonjy anao amin'ny aretinao. Amonjy anao ary tadidio. Mpamonjy tsy mba sandaina vola. Fantakiny aminao dia tokana ihany. Finoanao. Faramino ianao dia hovonjeko ianao sy ny ankohonanao. Tsy mitady zavatra be aminao izy, fa mampatsiaro anao androany, fa mbola tsy miova izy, omaly sy anio ary mandrakizay. Omany arany fo. Tsara ny mividy akanjo tsara. Tsara ny mampiaingony ao an-trano. Tsara daholo zany rehetrarehetra zany satria aoka mba miseho eo anatrehan'Andriamanitra tsika miavaka. Fa ny fanasany zao tontolo zao ary andanitsika vola mba hisehotsika ho madio, ho tsara, fa maika ny aty amin'Andriamanitra. Fa mihoatra lavitra noho izany ny ao anatin'ny fonao sy ny fahadiovanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra teo dia ny hoe ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay maniraka. Jesosy no miteny an'izany. Ny aniko izy dia manao ny sitrapony izay naniraka. Iza moa naniraka an' Jesosy? Andriamanitra naniraka anazy. Tsy mora tamin'Andriamanitra ne. Ny nandrany zanan'ilay tokana hoe ty amin'izao tontolo izao. Raha ny ao amin'ny Baiboly ao be da be ny efa nalefany. Mba hampiova ny zanak'olombelona, hampibebaka atsika. Fa ohatry ny ranona fafy tena lamosi ny gana sy ny gisa ihany reny. Fa tsy nisy ny aino. Fa nalefany mihitsy ilay zanany lahatokana mba ho famonjena atsika tsirairay avy. Eritrereto tsara hoe mananjanaka ianao. Tokana. Ao misy vahoaka be da be fa fantatrao fa maditra ireo. Fa nefa no famonjena an'ireo dia tsy misy afa-tsy le zanakao ilay tokana. Fonao sa tsy fonao, fa manofo tsy fonao. Fa Andriamanitra kosa maha-Andriamanitra azy dia nalefa n'ilay zanany amonjy dia amonjy anao. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Aza tao vava fotsiny zany manomboka androany, fa ataovy ao anatin'ny fo. Hoe tena fitiavany zany, ka tena nirany tokoa ny zanany mba handehana tanteraka. Fa matetika koa na misy ara ny raha, na misy manaiky dia misy ny tsy manaiky. Na zanakao an-tranao ara irahanao, andana tao vito, andana fa misy manao dia misy ny tsy manao. Fa tsy mba tahaka an'izany Jesosy. Rehefa nirahana izy dia nanaiky. Jerenge ny mpanampy kely matetika ao anatin'ny tokantrano ao mandana ataovy ty, inana faly? Ny tompoko. Sasao vilia? Ny tompoko. Sasao lamba? Ny tompoko. Diovo ny trano? Ny tompoko. Ary tsika mba manahoana manoloana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra ny endreny antsika. Le manaiky mandeha ve? Sa le mandeha ihany fa mononmonony? Sa le tena hoe za kosa alory Jesosy tena mifona aminao fa tena tsy vitako zany dia avela eo le asan'Andriamanitra. Nefa tadidio fa matoa ianao natsony sy ny fidiny dia ianao izay ny fatany fa havitany ho asan'Andriamanitra eo. Nirany ianao dia manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao,
fa Jesosy kosa mampatsiaro anao androany hoe tsy mba tahaka an'izany izy. Tsy nisy na dia fitoerany tongony ara tety, tsy nisy na dia nisitreany lohany ara tety, ary nanaiky izy hatramin'ny farany teo ambonin'ny hazo fijaliana. Mbola niteny izy hoe ray eo, esory amiko ty kapoaka ty, satria tena niainy mihitsy no nasorony. Fa nefa ny amin'ny mahazanaka manoa azy dia hozy izy hoe nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Zay no atao hoe mpanompo manaiky manao ny sitrapon'Andriamanitra izay anondrahan'Andriamanitra azy. Tena manaiky. Mba manahoany za manoloana an'izany, mba manahoany tsika rehetrarehetra samy mandinika ny tenany, sady efa kaikaiky farany taony, fotoana fandiniha tena voalohany indrindra eo anatrehan'Andriamanitra ny ara-panahy, izay voampanarao ny fandinihana sy ny bilan nofonao sy ny asanao rehetrarehetra, fa mba atao voalohany ny fandinihana ny ara-panahy. Ny anko dia manao ny sitrapony izay maniraka sy ny mahavita ny asany. Moramora ve ny mahavita ny asan'Andriamanitra sa sarotra? Sarotra. Sady sarotra no mora. Raha mijery ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra ianao ka te hiroso, te havita, dia iza ny tsy faly voaloha? Ny te volony tsy faly voaloha. Manana ny faniriana tsara daholo tsika rehetrarehetra. Na ho tonga ty am-piangonana ianao, misy amin'ilay fitenin'ny olona hoe izay moa dia aloana ihany mpivavaka tsotra eny. Fa na mpivavaka tsotra ianao, na mpandray fanasan'ny tompo ianao, na diakona ianao, na mpiandry ianao, na inona toeram-panompona misy ianao, mila mahavita ny asan'Andriamanitra ianao. Mila maninona tsara tsika? Nefa ny faniriana ao anatinao, vao mahina dia havita, dia hanao ny asan'Andriamanitra, dia efa miazakazaka koa ny devoly. Misakana anao amin'ny fomba rehetra tsy havitanao ny asan'Andriamanitra. Androany zany ianao, raha mbola tsy vitanao ny asan'Andriamanitra, toero ny devoly, andositra nareo io ndana zoro ny lalana, taterao ny asan'Andriamanitra, taterao ny fihetsoana izay nihetsoananao. Misy fitaovana hafa koa ampiasain'ny devoly tsy havitaonao ny asan'Andriamanitra, ankoatran'izy mivantana tonga ao aminao, dia misy ny olombelona manodidina anao. Marin'izay sa tsy marina? Ataon'Andriamanitra fitaovana io anakivinanao, aza miditra lalina amin'ny asan'Andriamanitra fa inona raha nidiranareo dekona? Inona ny anaovana zany dekona zany? Aza manao mipetra ihany aloha amin'izao. Inona ny anaovanao mpiandry? Ary na dia ny ao anatiny ara, misy mifanendrikendrika, misy manosom-potaka olona. Aza manaiky ho fitaovana ohatran'izany tsondra ilay olona manomboka androany mandana tanterao izay antsoelinao ao anatinao ao, fa ny antsoin'i Jesosy ianao anatanterahanao ny asan'Andriamanitra. Hitotika any amin'ny rahavavy dekona sy ranadahy dekona rehetra amin'izao alahady tsika androany izao. Nanahoana ny hafanaam-potsika tamin'ilay fotoana voalohany nihetsoan'Andriamanitra anao anatanteraka an'izany asa fanompona izany. Nanahoana ny hafanana tao anatinao ny fanekena tamin'ny fotoana nanokanana anao, nanokanana anahy andeha anatanteraka ny asan'ny dekona. Nijoroana teo anatrehan'i Jesosy fa andeha hazakazaka anao ny asanao. Tadidio tsara fa atao nivo ny fiangonana, ny dekona dia tena manana toerana ngeza be, fa
fa ny mampandeha ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra atao anatin'ny fiangonana dia ireo diakonina ireo. Misy vao miera be da be ato ary tsy voatanisantsika izany fa mandeha ny fotoana. Manatateraka ny asan'Andriamanitra hatramin'izao fanompompivavahany, ny filaminana, ny fijerenan'ireo sahirana, ny rehetrarehetra ary natramin'ny fampandehanana ny fitandrovana ny resaka ny vola rehetrarehetra atao anatin'ny fiangonana dia birao an'ny fiangonana fa tsy maintsy diakonina ianao vao afaka miditra birao an'ny fiangonana. Everino ny fiantsoana izay niantsonantsika ry diakonina malala isan'ny rehetrarehetra. Asa tao atsirambona ny antson'Andriamanitra, asa tao atsirambona ny asan'ny mahadiakonina izay tanterahantsika. Asa tsara io. Fandonga jerentsika ny ao amin'ny Timoty 1:3 ny 9:9 ka hatramin'ny 7:20. Izay angatahako amin'ny mpanajana miara-mamaky mafitsika rehetra fa ny diakonina rehetra kosa mba hiara hitsangana, mba hiaraka hamaky an'izany tenin'Andriamanitra izantsika, ampatsahivan'Andriamanitra tsika amin'izao andro alahaditsika izao. Timoty 1:3 ny 9:9 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ny diakonina koa dia toy izany ihany. Ho montina, tsy miroteny, tsy tia divay be, tsy tia rena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina amin'ny finoana, amin'ny fieritreretana madio. Ary aoka ny fitetra teo aloha dia avoanao ny asan'ny diakonina izy raha tsy manatsiny. Ny vehivavy koa dia toy izany ihany, montina, tsy mpanendrikendrika, mahomtena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakonina samy anambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankonany. Fa izay mahavatra tsara ny asan'ny diakonina dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy ny fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Petraka ny diakonina rehetra. Asa tsara ny asan'ny diakonina. Ary eo alohan'io teny io rehefa mamakinareo dia momba mpitandrina io. Tantarainy eo hoe ny mpitandrina dia tokony izao fa manomboka eo amin'ny 9:9 dia ny diakonina koa dia toy izany. Mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina ny diakonina manatanteraka ny fiazakazahana rehetrarehetra eo amin'ny asa fanompoana. Ka raha mba misy zavatra kely mba mety hitatsika eny amin'ireo diakonina ireo mba tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika na mety hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aza dia mba nanovina loatra izy. Fa ray aman-dreny ireo ary ray aman-dreny miazakazaka amin'ny mpitiavana manatanteraka an'izany asa n'Andriamanitra izany. Melohany hamaranana ny tenin'Andriamanitra isy hijoro vavolombelona rehefa avy eo dia mba zany ny tafika masina tanterahan'ny diakonina. Tao anatin'ity taona ity dia 4 ny tafika masina no tanterahan'ny diakonina, ka ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ankehitriny izay nanatanteraka tafika masina dia mba hijoro vavolombelona amintsika vetivety amidiny an'izany tafika masina no tanterahana izany. Mangataka mpitiavana anao hijoro vavolombelona. Hivavaka isika tompoko. Voninahitra ny eo anao ry ray zanaka ary fanahy masina. Misaotra anao izay Jesosy Kristy Tompo, ilay mpanjaka ny voninahitra, raha tanteraka izao vokatry ny diakonina izao. Ianao no natanteraka izany ka raha nambara ny voninahitra ao ankehitriny Jesosy
mifona aminao aloha raha misy tsy tanteraka amin'ny mahaolombelona anay mamindrafo fo Jesosy. Fa ankehitriny kosa raha kofo ny fanahy masinao zay Jesosy lay rahanao latsaka teo ambony hazo fijaliana andrakotra anay hatrany atampondokatra any am-paladio voninahitra ao. Anambarana zany asa lehibe nataonao zany ara Jesosy dia aoka tsy ny sitraponay no tanteraka fa ny sitraponao. Apetrao ambavako ny teninao Jesosy. Amen. Zavatra anankiroa no hijoroana vavolombelona amintsika. Voalohany dia tany Belambo nisy asa anankiray izay nandrany Jesosy dia tao anatin'ny fiangonana. Dia konina ilay olona nanasanay dia nanana olana izy hoe nisy nangalatra ny ombibeany anankiroa tao apahatra. Nefa teo akaikiny teo koa nisy mpivavaka anankiray tsotra dia tao amin'ilay mpivavaka anankiray tsotra no nitsofoka mpangalatra nefa tsy lasa n'le an'le mpivavaka tsotra fa tao amin'ilay dekona indray no lasa ny omby anankiroa. Dia izany no nitarainany tamin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa nanao tafika masina tany. Dia nentina mbavaka dia nanontaniana Jesosy dia inona raha Jesosy ny sitraponao amin'ity dekona ity izay mitaraina tokoa nefa mpanomponao. Dia ay ry havana mpivarotra io dekona io mivarotra toka, mivarotra sigara, mivarotra paraky. Dia rehefa nanambarana azy ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy sitrak'Andriamanitra zany satria rafin'Andriamanitra reny. Dia nanaiky izy hibebaka ary dia nanaiky izy hoe tambavaka ary zay dia tao aorianan'izay nilaza telefona izy hoe afaka tanteraka izay fa tsy nivarotra toka sigara sy paraky intsony. Zay ny voalohany. Faharoa dia tany Vatomandry. Raha nanzaraina ny asa dia nisy efatra menada zay telo menada niaraka tamin'ny pastera andeha ho any amin'ilay toerana anankiray. Lavitra dia lavitra ry havako ny lalana satria tsy haiko na eo amin'ny atsasakadiny mahery na adiny iray latsaka eo ny andehanana amin'io tsy mba hoe lalambe fa tanimbary ary tatatra kely ary mariana fa menjera zery zay eny an-dalana eny. Rehefa tonga tao amin'ilay toerana dia tena ontsany fo tena hoe ahoana ity Jesosy fa olona tena mahi kozatra efa atao ambany ravinkazo eo no asiana kidoro kely tapatsia eo ny matory ilay olona. Tena mahonena fa efa hoe tsy nihinan-kanina nandritry ny fotoana maromaro io olona io tsy nisotro rano fa dia mipitrapitra fotsiny tangorona amin'ny fianakaviana eo. Rehefa nanontaniana Jesosy hoe inona ny sitraponao amin'ity vehivavy ity Jesosy dia mivavaka izay mifanahiky tsara ary mifanaraka tsara mifankaty tsara hoe asan'i Jesosy ty ataontsika ity atao am-pitiavana. Dia nangataka teny izay ry havako dia tao amin'ny Salamo fa 4:40 no azonay milaza hoe famindram-po satria Salamo 4:40 zany teny zany. Dia natao hoe azo famindram-po zany ty vehivavy ity dia natao ny dinidinika na bebahana tsy miteny izy tsy manao inona fa dia maso fotsiny pitrapitra eo. Fa rehefa natao ry havako ny dinidinika tena mifanaiky natsona amin'ny fianakaviany ny famelaheloka dia naneo ny vonany Jesosy fa afaka mibebaka io vehivavy io, afaka nytanisa amin'ny fahotany rehetra io vehivavy io. Dia avy eo izy tena misaotra hoe misaotra anareo satria zany efa nisy mpanompon'Andriamanitra rahavavy niasa taminy fa dia mbola tsy sitrana. Dia tena faly be zany zay satria lasa nitsikitsiky, lasa niteny, lasa niresaka, nomena biscuit lasa nihinana. Dia faly zay ry havako. Tao anatin'izay nefany nisy namanga mifanahy fa ho alain'i Jesosy no bolorety io zay moa ny anarany. Dia nangataka izay hoe Jesosy mamindrafo mba raha mety ianao mba tsangano io mba ho velona. Dia kay ry havana tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra nahita fifaliana izy nahita nyzany famindram-pon'Andriamanitra zany andova ny lanitra fa
afaka herinandro tao arin'izay rehefa nandeha namonjy ny tany atobo tany Tamatavy zay dia nandray mesazy hoe maty bolorety ary tena faly ny fianakaviany satria voavonjy any fanahany izy koa tena nahita n'izany famindram-pon'Andriamanitra izany. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra ery ihany. Sotra tompoko. Fa afaka isika tompoko. Misaotra Jesosy Kristy Tompo, voambara teto ny asa lehibe nataonao, voambara teto ny fahagagana nataonao, voambara teto koa ny famindram-ponao Jesosy ndreto izay mpanomponao, ndreto koa ny vahoakanao Jesosy mbola ao ny misy ny olana, mbola ao no misy ny mamatopatotra Jesosy fa ianao Jesosy Kristy ilay tompony asa amany izay rehetra mbola voafatotra ary amindra fo aminay tsirairay avy. Mpanomponao Jesosy ny mangataka ary mbola hanompo anao, ampitoero aminay diakona Jesosy ny fahendrena sy ny fitiavana, fa ny fitiavana ho ianao lehibe indrindra ary izany no natanterahana ny asanao. Mivoninahitra kosa Jesosy dia atolotra anao ray zanaka ary fanahy masina, anao hatramy taloha indrindra ary ho anao mandrakizay. Amen. Misaotra an' Jesosy tsika ny amin'izany fijoroana vavolombelona lehibe izany. Ny diakona dia miazakazaka foana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Mety mahita ianao hoe eto ny diakona mitady rakitra dia vita, fa rehefa fotoana ny fandraisana ny diakona raha tonga eto miasa maraina miditra eto amin'ny 9 ora sasany tamintsika niditra tamin'ny 7 anoany amin'ny amin'ny 2 andro raha aingana indrindra vao afaka eto. Ny brahoan'ny fiangonana ary anoany amin'ny 3 sasany ihany vao miala eto. Miazakazaka ireo ny andavanandro, ny sosialy any amin'ny famangina, any amintsika rehetrarehetra misy zavatra miseho any ny diakona daholo ny tompony andraikitra amin'ny fanatanterahana an'izany asa izany. Entiko amaranana ny tenin'Andriamanitra androany ty tantara marina nisy teto anivon'ny fiangonantsika ity 10 andro teo eo lasa izay. Rehefa tao anatin'ny fivoriana izahay dia nivoaka dada sy ny vice-président hoe misy olona maty ao amin'ny rihana faharoa ao. Dia lasa nandeha nivoaka nijery ty ramatoa anankiray nefa migogogo mitomany le zanany vavy 2 amin'ny 30 taona efa maty mitsotra napetraky ny mpiandry eo ambonin'ny W. Rehefa tonga teo dia nanontany nampahery anazy hoe mahereza ary le ray mpianakaviana anankiray izay tena mafy mijery azy migogogo mitomany ohatry ny zazakely ny dadany, amony tena ranomaso mioaka eo amin'ny tongony. Rehefa nampahereziny izy dia nanontaniana le ray mpianakaviana hoe inona nahazo anazy dia ahoana ny nahatonga anareo teto. Niditra hopitaly izy efa volana maromaro zay. Tao foana zay ary nisy fotoana amin'izay izy niteny hoe aleo zany dia hody. Zay ozy tsy mpivavakato ary samba ny teo amin'ny fiainanay no niditra teto anivon'ny FPVM. Fa rehefa niangavy foana zay tao amin'ny hopitaly hoe alao zay voaka fa sahirana tsy mety tsony dia nandeha zay ozy izy fa teny andalana hody zay no ndanana hevitra hoe andaotsika ho any amin'izany FPVM zany. Nentina teto le zanany teny andalana dia efa nanary aina fa tonga tao ambony tapitra ny ainy. Rehefa natao dindinika teo le ramatoa notaniako hoe fa aiza ianao no mivavaka. Teniny dia hoe za tsy mivavaka tsony. Taitra be. Nampahery anazy dia niteny anazy hoe mivereny ianao mivavaka. Ozy izy teo nampahery teo zahay nampahery. Efa nisy fotoana ihany izay mianaka ozy ty zanako maty ty hoe rehefa sitrany ianao dia andeha hivavaka tsika. Tsy mora ny netrehana an'izany. Ny ray mpianakaviana rehefa avy niodikodina tany ao anatin'ny tsy fisina
fa nytenenina hoe ny fiangonana ny antoka manontolo ny fandefasana anareo any amin'ny toerana misy anareo, fiangonana ny mikarakara. Mekoaka eo atongotry le zanany mitomany miverina foana ny amony tena fa tsy zakako zao, fa nisaotra an'Andriamanitra rehefa nitanterahana teo ny fampaherezana anazy na hery izy mivady. Izy mivady rery no nitondra le zanany teo, niazakazaka namonjy an'izany fotoana izany. Ty ampitodika ny saitsika rehetra hoe amin'ny fotoana ray tsy apozina no elana amin'ity tany ity. Ndeha ho aiza ny fanahinao. Maheno foantsika amin'izao fotoana izao, voadona moto tary dia maty, accident tary dia maty. Nampaherezana n'izy mivadika anisany tena nampahery anazy dia ny hoe misaotra an'Andriamanitra fa tsy tao anatiny tsy fanekena an'Andriamanitra no nakan'ny zanakareo, fa nataony tonga tato amin'ny tempolon'Andriamanitra dia nitaperin'Andriamanitra ny ainy. Mba manahoany zasy ianao? Miazakazaka makaizy, mitodika makaizy, fa ny olona tsy mahalala ny atao hoe FPVM mara. Rehefa ao anatin'ny tena sarotra, ao anatin'ny tena mafy, miverina ao anatin'ny sainy hoe andao mba hoentina any amin'izany FPVM izany izy. Tsy te hanindraindra ny anaram-piangonana, fa ilay Jesosy ato anatin'ny fiangonantsika, mbola ilay Jesosy mahery io. Mbola ilay Jesosy tianao io, ary ilay Jesosy mbola mamonjy sy manafaka anao. Manatsotra ny tanany manjakariva miteny aminao ampitiavana. Fitiavana mandrakizay no mitiavako anao izy, ary izany mbola aparetako ny famindram-poko aminao. Mbola tianao Jesosy, mbola tia hiaraka hiasa aminao foana izy, tia handray anao foana izy. Ka manomboka androany, apetrao amin'ny adinao, ankino amin'ny Jehova ny lalanao, fa isy ny andavorary ianao. Raha taona ny sivany ity, mety efa kivy ianao mamofo hoe zany efa tsy eny ambonin'ny sivana tsony fa efa latsaka. Mbola misy fotoana miverena indray, fa raha hiverina ianao Andriamanitra dia ho raisiko indray. Dia aza matahotra, aza merikerika foana, fa tsy miova amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao, ary izy tsy miova fa nareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr-entana. Mbola miantso izy androany, makanesany aminy, izy amin'ny anao ny fitsarana. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Endry ava-malala ao amin'ny tompo, ampy sady feno zany tenin'Andriamanitra izay nampitondray ny mpanompony izany, ary mampieritreritra tokoa satria indraindray tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika, tsy mifanaraka amin'ny fomba fahitantsika ny fiainana andavanandrontsika ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Na ny fijoroana vavolombelona nentin'ny rahavana-bavy nandeha tafika masina teo, na ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana teo, dia manambara fa an'Andriamanitra tsika, izy ny tompo-teny farany amin'izay rehetrarehetra ataotsika. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia matsaro tsika, fa matetika manao zavatra tsy dia mifanaraka loatra amin'izay sitrak'Andriamanitra, na dia mametraka ary izy hoe ity ny lalana ka izory, matetika tsika no tsy manaraka an'izay, fa mandeha amin'ny hitsy ny saitsika sy ny fontsika ihany. Ary ny tena ratsy ara dia tsy lay sitrapon'Andriamanitra no tanterakitsika, fa lay sitraky ny fontsika. Koa andehantsika riavana hitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, hifona, hibebaka, satria raha izany tory-teny izany tokoa no miantra amintsika, na tanteraka amintsika, tantaraina kamoro izany riavana, fa mafy izany raha sendraka eo aminao ny toerana. Ka dia entintsika hitondrana ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia ho ataontsika ny hira
bokikira fiderana fa 9 olombelona ao tompo tsy mendrika ny anonona ny anaranao nefa voninao anompo mifona ao tompo mibebaka hatramin'izao ary itsangantsika anao zany iry zany. Vavaksika Jesosy menatra tokoa zay amin'izany teninao zany satria nahoana impirimpiry moa ianao manafatra anay zao ane ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra naniraka ity ane ny lalana zay natao no siritany andehananao zao ny fotom-pisainana tokony hanananao mandehana ho manompo mandehana ho manao ny asan'ny raina izay any an-danitra fa atao tsy manao an'izany zahay raha mba manao ara dia manao ampimonomononana raha mandeha ara dia mierikerika ka ndraindray lavo eny am-pandehanana ary efa lavo vo tonga saina raha mbola tonga saina koa manafatrafatra anay foana ianao raha mbola tsy hariva koa ny andro dia mitsangana dia miesa impirimpiry moa ny ray aman-dreninay ato am-piangonana ato amin'ity fitandremana tanin'andrano ity miteny aminay foana misao ndana ataovy ny asan'i Jesosy raha mbola mahery ianao raha mbola matanjaka ianao raha mbola mananaina koa mijoro dia ndana manao ny asan'Andriamanitra fa be dia be aminay reto tsy mahatanteraka an'izany tsy mahavita n'izany asa zany akory fa mierikerika foana eny am-pandehanana mijery ny tenanay mijery ny herinay hoe tsy mahavita n'izany fa adininay no makataka aminao hoe ay ny hery anatotosanan'izany inge tsy avy amin'ny herinay tsy avy amin'ny sainay tsy avy amin'ny vatanay fa avy aminao zay naniraka anay ka menatra zay ankehitriny Jesosy manoloana n'izany teninao zany manoloana n'izany sitraponao zany satria tsy nandeha araka ny sitraponao tokoa zahay fa nandeha tamin'ny herinay ka dia indreto zahay indreto ny olonao miara mibebaka aminao mifona aminao satria tsy natanteraka ny sitraponao mamindra fo mamela ny elokay satria raha zao tokoa moa ianao ny tonga raha reny vitanay rehetrarehetra reny tsisy azo raisiny izay rehetrarehetra araka ny teny mandeha eto foana hoe tsy saika nanotane tsy voananandrana nanotane fa tena tompony ny ota fony izay Jesosy tena mamindra fo aminay satria tsy mendrika tokoa na dia niantso ny anaranao fotsiny arany fa tsaronay mandrakariva nefa ilay teninao manao hoe tsy avy antso ny marina ane zahay fa ianareo rehetrarehetra izay mpanota mba hibebaka ka dia mibebaka aminao zay Jesosy mifony izay satria
manjary very fa tiantoka ny namononanao sy nanantonana anao teo amin'ny azo fijaliana raha sanatry tokoa zay very fa mangataka anao kosa zay a ny famindra-ponao no arotsaka ao tsiraray avy aminay zay ny angatahanay aminao ary de tsaroanay mandrakariva ny teninao hoe tsy olombelona akory ka hotory fo mandrakizay aminao fa kosa Andriamanitra ary hoy ianao hoe tsy avy antso ny marina fa mpanota ibebaka avy ary fandary sika hoy ianao ka na de tahaka ny jaky na de tahaka ny jaky aza ny fahotanao a de ho fitsiko tahaka ny oram-panala na de mangatrakatraka tahaka ny sily aza de ho tahaka ny volon'ondry fotsy fitiavana lehibe tokoa Jesosy zany teninao zany tsy manan-kalahatra tokoa zay manoloana an'izany satria ianao no mahay manadio anay ianao no mahay mampijoro anay mampitraka anay ary ianao koa no mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva hoe ray eo mamelany elony a fa tsy fantany izay ataony de misaotra indrindra Jesosy amin'izany famindra-ponao lehibe de lehibe zany a ary anehoanay ny fitiavanay anao anehoanay ny fankasitrahanao zany famindra-ponao zany a de iarahanay miredona lay salamo fihiran'ny kristianina rehetra manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana ny tompontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijarana ny apakam-poto Pilato nihombona tany azo fijaliana matika nalevina nihitana tany amin'ny fiainany-tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy to avy an'ny aviany hitsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masinao fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen de ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mahazo toerana tompoko miraba manokana de manokana de manokana ny koraliny dekonina androany faly miaraba anareo fa de engany ka tsy rava-tsony zany fikambanany koraliny dekonina zany misy 700 nareo ny saiko teo ary mino fa ninamana zay tsy eo anamafy zany koralina vaovao zany ka de metsika teko reo koralina vaovao reo na dirany sampanary ny ataony voninahitra Andriamanitra rery ihany satsy zany mety ambavaka izay mba hideran'Andriamanitra koa taka ny sampana zao de tonga amin'ilay fotoana manokana Jesosy io miteny anay foa mipasteur fa mba mino an'izany fa zay fa rehefa mivavaketo zay de manatriketo ianao de nisy olona nianatra mangina angalatahaka fa tsara zany le mangalatahaka krismasy ny andro de mipetraka androany ny sampay ho an'ny dekonina sao antsika ritra de nisy olona niazakazaka avy anitrano-tany araka ilay toriteny teo niazakazaka nga ty am-piangonana nanoratry ny anarany nametraka ny etaetapony tao akaiky ny anarany teo dia nanolotra voninkazo tsara tareo an'Andriamanitra fa nymagy tamin'izany fotoana izany dia tany anefitra mpanjaka hoany izany mpanjaka izy telo mirahalahy dia fantatrao ny anarana mpankalaza krismasy ianao dia nanokatra ny fony ny olona dia namokatra ny poketrany dia nanolotra ny tanany nividy voninkazo an'Andriamanitra dia nametra voninkazo an' Jesosy izy le olona naminy efa ny tena voninkazo ianao voninkazon'Andriamanitra inona ianao raha voninkazo n' Jesosy atao niaingona ny an-danitra any rozy ve sa inona fa ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy za tsy mahita anao tompony anniversaire fa Jesosy mahita anao dia mitsangana ny eritreritra rehefa tonoky ny anaranao fa Jesosy faly mandray anao ankehitriny dia zay vahoaka an'Andriamanitra koa miaraka mivavaka aminao eto
dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao mahafinaritra famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, Razafindranoro Lalao Henriette mangataka vavaka. Rakotondrabe Tsioarana Jean-Luc tamin'ny 5 décembre. Razafy mamonjy an'ny Marisa tamin'ny 4 décembre mangataka ny hira 445. Razafy Arinoro Farasoa tamin'ny 7 décembre. Ravely Jaune Fidèle Lalao 4 décembre. Rakotony Irina Jean-Louis, Rafaraniena Avoniasina, Rakotoniena Lovasoa mangataka fahasalamana omen'Andriamanitra anao zany. Ravoamianta Tianasoa Eveline tamin'ny 7 décembre anniversaire mangataka hira mamela heloka. Randriany Rintsoa Manjaka Pity Naval tamin'ny 8 décembre mangataka ny hira faharoapolo ny FFPM. Randriana Arsoma Azotsoa tamin'ny 4 décembre vavaka fahasalamana. Sandra Sinomena 5 décembre anniversaire mariage, bon anniversaire. Ravoloniana Ravaka Mercia tamin'ny 3 décembre. Dina tanteraka fanambena 5 décembre mangataka vavaka. Coquelard Nicole en France tamin'ny 4 décembre mangataka fitahina omeny anao zany. Rabiatafika Corinne 28 novembre mangataka fitahina torak'izay koa. Rakotony Rainy Erivony Christian firana fanampiny 720 amin'ny roa nisy vao hivavaka. Ratefinanahary Fenso Nadia Chantal tamin'ny 3 décembre anniversaire. Ratefinanahary Fenso Nadia Chantal tamin'ny 3 décembre anniversaire mariage tamin'ny 3 décembre 2024 2 ans de mariage. Randriana Toandro Mahendritsoa Némia sy ratefinanahary Fenso Nadia Chantal. Randriambololona François de Charles tamin'ny 8 décembre. Ralamson fitiavana Alicia Carla tamin'ny 29 décembre. Misy roa amby roapolo menada mianaka izy ireo dia nanoratra ny anarany teto amin'izao altaramasin zao. Ny fomba tsika eto amin'ny tanana andrano eto amin'izao fiangonana zao dia manome cadeau tsara indrindra avy amin'Andriamanitra zay hitantsika amin'ny numéri toko fa roa amby roapolo andiny fa 7 raha ny tokony ho izy tena fa cadeau mahafinaritra na ny fanombohan'ny fotoana teo na ny toroteny na ny vavaka izay nataon'ny mpanompony teo taorianany toroteny ka dia ianao ny mandinika sy mahatadidy izany ka dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy izany fanomezana tsara indrindra fanomeanao voninahitra lehibe indrindra ho Jehova ary izay rehetra ho lazainao amiko dia ataoko avokoa. Dia izany teny izany matokisa fa ninina angatahanareo amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny tontolo masina izao minoa fa ny tanterana satria mahafantatra ny fosiny fozy fantany ao anatinao ihany dia mangataka anao hitsangana amin'ny mpitiavana fa andotsika hivavaka. Jesosy io tena mitsangana amin'ny mpifaliana izay manetry tena manondrika ny lohanay ankehitriny. Fa Andriamanitra mahagaga anao be fitiavana fa nipitarika teo raha vao nitarika dia nanambara tamin'ny feo mahery mihitsy fa manatrika eto ianao mijery anay mandinidinika anay araka ny tenin'ny pasteur mipetraka eny akaikinay eny ianao fa tsy hitanay. Pasteur andranay ohatra mipitrapitra mihitsy rehefa manontany hoe mahita an'i Jesosy ve nareo dia ohatra mampalahelo mihitsy mijery azy fa raha ny sitraponay pasteur mba hatianay takanao zay mba hitongava Jesosy foana iresahany bitsibitsihany teneniny fa zay ndranay tsy mahay mieno tsy mahay makatoanao fa raha nitory-teny teo dia manamafy mihitsy fa ianao ny tena tianao indrindra tamin'ny tetỳ tany na faly le rainao tany an-danitra tany dia manao le sitraponao le rainao izay naniraka anao. Roviny zay vao tahaka izany dia ireo ny tompony anniversaire rehetra nangataka ny nangatahany teo fantatra ao ny ompony, fantatra ao ny eritreriny, fantatra ao ny manahirana azy, fantatra ao ny fifaliana zany anniversaire mariage zany fa mila fanomezana zany, mila fifaliana zany fa rehefa irery zay anniversaire tsisy miaraba, tsisy mame fanomezana dia onjonjy rery dia ohatra malahelo ireo fa ianao tsy manadino ny zanaka hoe zanako ny asan'ny tanako dia adidiko isan'andro ka dia mivavaka anay foany pasteur anay, pasteur Andrinataona zao mampianatra anay, mananatra anay, mitaridalana anay, tena nompo anao, atoky anao ka dia matoky manana anao atongo fa zao anniversaire androany zao akatoko ny krismasy dia hianatra magy mandrakarivo zay inona no entiko izay izazy mitena ankehitriny entiko anatrehan'Andriamanitra amin'ny nahateranao fa sarobidy aminao ny fahaterahan'olona anankiray zava-manitra ve miora ve volamena ve raha tsy manana an'izany raha tsy manana an'izany zay dia inona no entinao izaha ve zany sao tsy mendrika izay fa maloto fa efa nahazo famelan-keloka izay to efa mivavaka mpanomponao nangataka famindrapo sy fialan-keloka avy aminao fa tsara no ny aina
ny famindraponao ka dia mihina to fahadio fo daholo zay androany mialeto araka ny tena zay mahadio fona hitan'Andriamanitra nefa roviana Jesosy fahadio fonay fa maloto foana izy isanandro sanandro ka dia misotranao fa na dia mena tahaka anjaka ary ny tompony anniversaire dia navelanao no vakiana teto ny anarany dia navelanao no vakiako na dia tsy miendrika anao an'izany ary ankehitriny ka dia misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny Honorery teo amarinao mandrakariva fa na tsy nangatany le tompony anniversaire reto ary na rehetrarehetra zay tonga eto ankehitriny mba mangataka koa tsy tompony anniversaire Jesosy ka dia omba azy mandrakariva ianao ka dia hanomana fanomezana tsara indrindra dia ny tenanay le tondrahana fanamasinao foana mba voninkazo mamirapiratra ao tokantranonay ao eny an-dalana eny ao tao am-piangonana dia ho faly ny pasteur Andrinatandro mahita anay miramirana salama tsara zay manao ny sitraponao dia azakazako anao dia voninahitra ny Honorery dia amin'ny anaranao Jesosy ilay mpanjakako ilay tompoko le tsy manadino anay fa mitatana anay sy mivimbina any foana isanandro dia le manao fon'izay amin'ny fanamasinao dia ahery zay ho salama zay miramirana zay araka ny tena mifalia mandrakariva dia ho faly daholo Jesosy ny dekona miramirana anao ampariparivan'ny andro ary tsy androany fa mandava-taona tapitry ny taona dia tsy ena mpifaliana ny taona vaovao sotra Jesosy eo amen. dia faly miarahaba ny dekona manokana tratra zao alahady ny dekona zao dia faly miarahaba ny ankizy kely rehetra koa tratra izao 10 minitra zao za ry havana rehefa le ao ambadika ao tafapetraka ao ambadika ao ka tonga zany atao hoe 10 minitra sekoly lahady zany tsy iandrika ery izy tonga zany lasa mijoro ery amin'ny riva varavarandre ka andetsika manentana antsika sekoly lahady rehetrarehetra na mpampianatra na mpianatra na dekona pia hitsangana. Ataotsika ny hira efa nezahana mihitsy hoe le hain'ny ankizy kely na 3 taona ary mahay antiry tia ny tia zaza ao amin'ny firana fa 370 teny andininy voalohany ihany. Tia zaza ni Jesosina lalitrana foni zaza nututruni tia zaza ni Jesosina ifavakitsia voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra rany mahita ny zavatra rehetra le tomponay le mpanjakanay le derainy mandrakariva misaotra anao zay Jesosy fanatratra izao 10 minitra ny sekoly lahady zao ndray Jesosy eno zany teninao zany zay Jesosy ankehitriny ka ny fanahinao masina ary tsahy aminay rehetrarehetra Jesosy eno ny teninao ka dia misaotra indrindra noho izany Jesosy eo amen. Tantara kely avy hatrany rakizy noetiko aminareo anaovana izao 10 minitra zao dia tantara ny faly sy ny mamany. I faly sy ny mamany moa rakizy any ambany vohatra any izy no mipetraka dia rehefa mipetraka any ambany vohatra izy any tsy misy tôbila tsy misy fitaterana zany fa ditongotra no atao dia faly mamany sy faly sy mamany zany tena faly ny fiainana satria mihinana n'izao rehetrarehetra zao any ambany vohatra mioty ery dia mihinana maka zavatra ery dia mihinana fa indray androany rakizy tsy napozy mifaly kely fa tena narary rakizy mamany faly dia rehefa narary rakizy mamany faly very hevitra faly hoe inona ataoko amin'ny mama inona ataoko lasa izy niazakazaka tao ambadika ny trano tao naka an'le dokotera tao hoe dokotera aingany ianao fa marary mama nalay ny faly rakizy ty dokotera dia nijereva ny dokotera teo i mama rakizy nijereva tsapainy ny tanany tsapainy dia nahodikotina zao faly ity misy taratasy soratako ty dia lasa ianao mandeha makany amin'ny fivarotam-panafody dia vidinao aingany ty fa manjary maty mama raha tsy mividy anty ianao dia teo faly naka an'le taratasy tany amin'ny dokotera dia lasa izy niazakazaka be rakizy niazakazaka be noho ny tonga tany amin'le farmasia faly rakizy gaga be faly fa nidy ary ny farmasia rehefa nidy teo ny farmasia dia inona nataoko sisy faly fa za ty sahiratsaina mama ry maty raha va tsy mahazo fanafody
teo ihany faly dia nandeha randondona la pharmacie totototototo ramse ô totototototo ramse ô ramse aty efa tezitra be izy ndray ary zao mandondona zao rehefa ny pharmacie efa midy tsy nanaiky any faly fa mbola nodondominy any ramse ô ramse ô mandreraka mihitsy zao olona lasy lasalasa ramseraka izy namohan'ny faly io pharmacie io a tena tsy ninon'andriamanitra mihitsy fa neverin'ny fanafodiny foana ny mahasitrana voainy faly raka izy elahy masosotra mihitsy elahy efa hita lafa midy zao ny pharmacieko mbola mandondona ihany ara ina natao an'lahy zay ramse zao a ty ramse misy taratasin'ny dokotera ilaina mainka ahoany ty fanafody ty a fa mba ameo an'ty raha sitraka ao ramse de nijerevany ramse le fanafody a de noho ny atezerana de lasa izy no nandeha naka le fanafody de nandray an'le fanafody de ty faly ny fanafody a de andana ary ianao a de aiza ny volanao de nomena ny vola de lasy faly nandeha tany raka izy noho nanidy an'le trano rehefa ny ramse a de nandamindamina le fanafody gaga be ramse raka izy fa oay ay tsy le fanafody le tokony meko any faly ny lasany a fa le fanafody mamono olona nomeny teo ramse valaketraka hoe inona nataoko ifaly efa lasa tsy tantsony zay natao lasa izy ndray ny azakazaka ramse nanenjika amin'ny faly tsy tratra ntsony ary faly rehefa tena andalana izy de valaketraka ramse nandohalika ramse hoe inona nataoko fa za ve de amono olo andriamanitra tsy mino an'andriamanitra fa ny fanafodiny ihany azy no eritseretiny hoe mavonjy a de teo izy valaketraka teo de nandohalika nipetraka torovana teo izy raka izy de rehefa torovana teo i ramse ifaly kaika tare nazera le bozaka tare akaiky ny trano tare nenjera le fanafody tena aminazy a vaky le fanafody raka izy ka rehefa vaky le fanafody teo ndray faly hoe maty zany mama ve le fanafody ty vaky inona teo andeho any mama rehefa tsy hitondra fanafody mety ho be de ozy izy faly alapa-kevitra ivelona ny ramse rehefa nandeha miverany ramse raka izy a ifaly de nahita ny ramse nytoloko teo satria hoe mamono olona izy ramse ny oatsainy de nokapohany faly ohatr' zao i ramse de rehefa nokapohany faly ramse de ramse o tsy bedinao a ramse fa zany enjera de vaky le fanafody teo ramse va gaga be hoe misy zany andriamanitra zany kaika fa rehefa nanarandriamanitra kaika de novaliany vavaka fa le fanafody le amonany mama kaika nenjera de maty teo raka izy de faly be le ramse hoe ay kaika misy ny andriamanitra tsika de zany raka izy a ny tantarany faly sy ny mamany de ifaly koa raka izy a tena nataony ramse misotra anao raha za faly a fa ay le andriamanitra nynona kaika namaly vavaka ka nataony enjera le fanafody teny aminao a de vaky de teo de nosolony ramse raka izy le fanafody a de lasa izy namean'ny faly le fanafody a nandeha nody lesinao tsy hoatsika am'zany raka izy a de ay manana hevitra everina tsy akaiky andriamanitra raka izy hevitra inona moa tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana ka ndraika jerevantsika ny tsy enjeritsika am'zany andraisika lana am'zany de ao amin'ny Jeremia 32 27 efa hainy ankizy rehetraresy ty a zay ankizy rehetraresy nandalo teo amiko teo fa tena mahay an'ty tsy enjery ty mihitsy rehefa hitatsika de andeha ho vakintsika amina za zany rehefa le mampianatra ny ankizy de tonga de tondroko ohatr' zao ny a manao fihetsika de hainy ankizy hoe zaho Jehova Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa ataovy kelika zany ndraiky izy e andonge ataontsika zany e mitsangana daholo ny ankizy kely tsara nge ataontsika zany e ao sady manondrotsika izaho Jehova Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa de ny voninahitra an'izany a de ho an'Andriamanitra rery ihany a amen sotra toko miarahabantsika rehetrarehetrarehetra indray a de so gagagaga nareo hoe nampidirina ho amin'ny enina sasany a tapaka teto fo eo amin'ny enina de misy miantso dada lavitra be zay tena lavitra be mba mety ve mba amin'ny enina sasany fa tsy amin'ny enina de miala tsiny aminareo miala tsiny fa mifampitsimbina iantsika sotra topoka amin'ny enina sasany indray zao a fa tsy amin'ny enina
ry havana tsika dia olon'ny fankasitrahana. Misy mpiasa-piangonana zay feno taona dia tsy maintsy tsofotsika rano izy a mba andeha amin'izay hanao ny asan'Andriamanitra. Vita ny asan'ny fiangonana, marina fa asan'Andriamanitra zany, fa tsy afaka manao asan'ny mampiandry. Fa rehefa vita amin'izay zay a, zay asa andavanandro zay a, dia afaka miasa malalaka tsara amin'izay a amin'ny asan'ny mpiandry. Dia makasitraka tsika ny fiangonana zay entin'ny dada dia maneho fankasitrahana, fisorana feno an'Andriamatoa Rasola Arifetra tamin'ny andraikitra lehibe vitany teto amin'ity fiangonana ity amin'ny mampiasa fiangonana anazy. Tsodrano izay izy, tsodrano azy sika mba hijoro hatrany amin'ny asan'Andriamanitra zay niantsoana azy. Ka dia ho marika izany fisorana zany ny brofibea dia mame fankasitrahana azy vola kely 1 million de francs ho azy. Ka dia iraisy zany Andriamatoa Rasola Arifetra dia sotra tsangantsika rehetra hivavaka ho azy. Sotra Jesosy. Sambatra izay manana anao hitari-dalana anay, manana anao hiara-iasa aminay, manana anao le tena tianay. Fa na dia feno taona azy izy a, tena mbola matanjaka tokoa. Ary nilaza taminay izy fa tena tsy ala aminao mihitsy, fa zay vao tena hanao ny asan'Andriamanitra amin'izay. Fa to mbola voasakatsakana Jesosy a, miotanjaka hery fahasalamana izy mivady mba hanozany asanao zany foana ampifaliana ho voninahitra ianaranao. Ianaranao Jesosy ny angatahako zany. Amen. Petraka isika. Sotra tompoka, sotra tompo. Eny tompoka tsy maintsy mba miteny foana tsika hatrany. Isaka izay misy fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena dia miangavy anao foana ampanajana mba handray anjara. Na iza fidinao, na iza tianao, dia mizara mihitsy ianao mba hifidy. Zay no maha-olom-pirenena. Raha hivavaka ho an'ny firenentsika nefa tsika tsy mandray anjara amin'izany firenena zany a, dia meloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia miangavy antsika rehetra, ninona firena politika, niza fidinao, ataovy mba hafaly anao mihitsy solo tenan'i Jesosy azoma andray anjara andatsabato ho an'ny firenena. Ka dia samy ten'Andriamanitra ry havana fa nipetraka fotsiny amin'izao a, tena fahavalo-pirenena. Sotra to zao ary dia nolotra fanatitra amin'izay tsika. Amin'ny larobia ony a dia mihidy ny fiangonana satria fidianana io. Ka voahelingely sasany manko mandatsabato ny maraina, sasany hariva dia voahelingely be, sasany koa mbola any am-patanjahambato a no marary miditra ihany a, dia tsisy mandray. Ka dia efa lazao daholo ny marary rehetra mba tsisy fiangonana mihitsy io alarobia aloha. Sotra to zao ary dia nolotra fanatitra ho an'ny tompontsika. Ao ny kitapo ho an'ny fiangonana, ary ao ny mpania ho an'ny dekona. Manontany dekona foana hoe hono ma ray aman-dreny isany, ina moa no mba asa ataonareo e? Efa tamin'ny herintaona nametraka zany fanontaniana zany, tonga saina izy ary misaotra an'Andriamanitra fa ny korala zao a dekona efa mifewa efa tsara. Manaty rakitra manko reo mangina foana. Dia tsy nanaiky tsony izy hoe andao mba hidera an'Andriamanitra teka ho azysika amin'izany a. Dia nilaza kosa hoe zay ny data manao tafika masina, tsara zany. Tamin'ity taona ity za nefa navita tafika masina inefatra, ny sampana indray mandeha ihany ny tena marina, tsy hoe manaratsy ny sampana akory. Fa ny sampana ne be dehibe ny mpianatra tsy mameny azy tsika. Fa ny sampana koa nefa dia mivoaka isaka lahady
fa ny diakona kosa mahavita indefatra ao anatin'ny taony misaotra azy hoe misaotra fa zava-dehibe aminay a meno am'izany ka dia zay fotsika indray ho an'ny diakona mba anaovan'ny tafika masina re raha olona dia ataontsika amin'ny tany zay mamem-pifaliana no kasitrahana indray. miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo atratranyity andro alahady ity indray miaraba ihany koa ny diakona tsiraray avy amin'izao alahady ny diakona izao tonga eo fotoana amakina ny rarahan'ny fiangonana isika ampatrahivana ny fiangonana fa ny vaky tenintsika dia eo amin'ny Koritianina toko voalohany andininy fa Koritianina voalohany toko fa 1:10 avy amin'ny Birao Maharitra sy ny fitandremana reniny fitesoma tsara ny vokatry ny fifoasana tamin'ny 17 novambra lasa teo izany dia nahazahoana vola 17,051,100 ariary na 85,255,500 francs ny voninahitra dia on'Andriamanitra rery ihany ao anatrehan'izany dia misaotra ny ray aman-dreny dadarandrena tany Jean Joseph ny filohan'ny FPVM maneran-tany sady filohan'ny fifoasana sy ny Birao Maharitra tarentiny fitandremana reniny Rakotana Benja fara nahafahana nanatanteraka izany ary dia tsy adino ny misaotra ireo nandray anjara sy ireo nitondram-bavaka izany vokatra izany tao tokoa ianareo vahoakan'Andriamanitra rehetra ny vaomera ny fitondran-tena ny hira ny zafondraony ny fitondranam-bavaka ny sampana fefy ny afafi ny CLM fizahana maso ny varotra trondro ny promotion heron'ny finoana sy ny sisa ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irerany ka dia makasitraka antsika rehetra izy
avy amin'ny sampana fanantenana ny fampidirana mpiambana vaovao sy ny fanavaozana fisoratana anarana mitoetrany ny fampidirana mpiambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana ho antsika fiangonana izay tsy mbola anaty sampana ka manery anatevin-daharana ny sampana fanantenana ny fitaom-pivoriana dia isaky ny alahady manomboka amin'ny 2 raha sasantolakandro amin'ny efitrano 20 sy 300 hitanao any amin'ny petadrindrinao ivelany andindiny rehetra makasika izany apatsahivina koa isika mpiambana tranainy fa mifarana ny alahady 7 desambra izao ny fanavaozana fisoratana anarana ho isan'ny mpiambana tompitazana 5 sy 2 fampatsiahivana mampatsiahantsika vahoakan'Andriamanitra fa ny alatsinainy 7 desambra ny fanomboan'ny krismasy izay tanterahan'ny sampana eto amin'ny Fohibe Taninanandrano toy izao ny fandaharam-potoana ny amin'izany talata 10 desambra dia ny afafy ny alakamisy 12 desambra ny fefy ny zoma 13 desambra ny katezo na sabotsy 14 desambra ny STKVM alahady 15 desambra ny saha alatsinainy 14 desambra gaetam talata 17 desambra ny lampe alarby 20 desambra tabitanemia alakamisy 17 desambra vondrom-pampianatra zoma 20 desambra SL4 sabotsy 20 desambra fanantenana ny alahady 20 desambra mim alatsinainy 13 desambra ny kateza ny talata 14 desambra ny CFF ny alarby 15 desambra dia ny krismasy ny azo noely ka dia samia mitadidy izay anjara izay tsirairay avy amin'ny komitiny fahakalazana 70 taona ny fiotazatsoa araky ny farentsika tao amin'ny radio fitazatsoa dia ny zoma 20 novambra teo natanterana ny tao amin'ny sekoly fitazatsoa ny fitokanana ny efitrano famakiam-boky fampianarana tananja informatika izay tsangam-baton'ny jobily 70 taona ny kolejy fiotazatsoa izany fitokanana izany no namaranana ny heritaona fankalazana ny 70 taona ny kolejy manoloana izany dia voninahitra ho an'ny komity ny fankalazana 70 taona ny maneho fisaorana mpakatelema rehetra ny fanometanana tamin'izany singanina manokana ny birao Fohibe ny FPVM tarehany dada RCJ ny fiangonana FPVM ny France ny sekretera jeneraly izay angadina anana sy vinahitana fikambanana manolotra ny boky any biblioteka ny birao maharitra ny fiangonana ireo mpandrarahana natanteraka ny asa ny fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ny eo mpamaranana dia manatra fisaorana antsika rehetra na ny fanometanana ny amin'ny fanarahantsika ny tanjona fampandrosoana ny sekoly FPVM fiotazatsoa satria fa tonga eto anoloana eto ny dekona avy nanao ny fanatazana ny fanatitra dia atolotra aloha izany dia tohizana ny famakina ny rara tomboka dia mino mafa ny dekona koa mbola mba mirehetra ho tia ny asan'Andriamanitra tsangantsika rehetra hanony ireo hoe tena tiana dekona rehetra ianao Jesosy Ela la pitenia ravo ni fana tena ampio atoko ny fahasoavana tena tsara loatra ny fitahana batu bivolte lutaiana rapsetrama enzena zendrai tetsimiono famitsu yanamunyadua tukiana
fikitra mina tsy misy mahavitanay afatsy anao ry Jesosy fa mirirano ataonay amina tsy valika aminao zahay mandraky izay fa mbola toky ifikitra tsy misy ahavitanay afatsy anao ry Jesosy ny velirany ataonay amina tsy vadika aminao zahay mandraky izay teka ho any tompotsika. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra amin'ny zava-dehibe nataonao an'ny fiangonana fa raha tsy nisy zany tekonina zany tsy nilamina tetizay, tsy voaisa na dia nirakitra aza ary tsy voavangy na dia ny manamanjo aza fa noho ny fisiny ireny olona ireny dia mizotra tsara ny asanao ka dia mankasitraka azy zay Jesosy amin'izao fotoan'izao mba hanao ny asa anaovanao ny asany fa tsy ho any am-posinay izao vola izao ka dia ankasitrao zany na kely zany na be zany Jesosy fonay anaovanao ny asany anaovany ny asanao ka dia misaotra Jesosy. Ny angatahako aminao Tompo mamindraha fo amin'ny diakonina ianao fa rehefa rivariva zay manko ny andro mangatsiatsika dia mangatsiatsika koa ny finoana dia miakamo na dia ny makany mpiangonana ary ohatrany mandreraka azy fona Jesosy amin'izany fahalemena izany fa mehery kosa izy mba hanompo anao mandra-pahafatiny Jesosy voninahitra ao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro endrika voninahitra amin'ny rehetra tanteraka tokony izany raisy ny zanaka ary ny fanahy masina ampetraka isika.